Ivatika tanteraka manao amin'ny lafiny fanabeazana indray kosa isika toy ny sekoly hafa rehetra dia efa miditra amin'ny 3 volana faharoa ankehitriny ny sekoly IEFSM amin'ny fanombohana izany indrindra dia nanao tombana ny ezaka vita amin'ny mpianatra nandritry ny 3 volana voalohany mpanabe ka androany no nanambarana izany tamin'ireo mpianatra fanabeazana. Nosafidian'ny sekoly IEFSM Isandravoahangy ny androandroany nanambarana ny vokatra niezaka nataon'ireo mpianatra amin'ny klasy 6e sy 4e nandritra ny 3 volana voalohany. Tanjon'izany ny ahafahana manara-maso akaiky ny mpianatra tsirairay avy, tsy eo amin'ny lafiny fampianarana ara-pedagojika fotsiny ihany fa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana maha olona ihany koa. Izany tomban'ezaka izany dia natao ahafahan'ny ray aman-dreny ihany koa manara-maso ny fiainan'ny zanany. Araka ny fomba fanabeazana eto amin'ny sekoly izay miompana amin'ny fiara-miasan'ny mpianatra, ny mpanabe ary ny ray aman-dreny. Amin'izao fotoana fidinjana izao dia manomana ny zahatra rehetra tokony atao. Izany hoe rehefa hita ny vokatra tamin'ny conseil de classe dia anjaranay manitsy izay tokony ahitsy ary tsy adino mihitsy ny misaotra an'ireo mpianatra izay tondra avy ny fanevan'ny sekoly. Manamarina moa izany fa sekoly tsy mianjafy tokoa ny IEFSM ka ny mahery tsy hoviana ary ny resy koa tsy akirainy. Fa mampanabe anay dia misy fetikady hoentinay hanavotana an'ireo mpianatra reraderaka ary misy ihany koa hetsika izay ataonay hanamafisana ny ireo izay mpianatra izay efa mahay. Izany moa no atao dia satria atsikoasy dia ho avy ny farafarana misokatra ka mila fantatry ny ray aman-dreny hoe manahoana sy manahoana ny zanany amin'izany fotoana izany. Ary amin'ny tianako azy dia izay moa hoe tokotely mamasana andro anay, eo ny mpampianatra mpanabe, eo ny ray aman-dreny ary eo ihany koa ny mpianatra. Ny mpianatra amin'ny kilasy madinika no nanokana ny fotoana androany noho izy ireto vao nilotsaka tsela ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana omen'ny IEFSM ka nararaotin'ny surveillant général ny fotoana nanamafisana ny fitsipifihezana eto amin'ny sekoly. Notolorana fanomezana sy fankasitrahana ny mpianatra nahazo vokatra tsara kanefa na dia nambara teto koa aza ny vokatra ratsy izay mitaky fanarenana aingana dia nitolorana fankahirezana ihany koa ireo mpianatra tsy dia naharaka firy. Izao hetsika izao dia natao anomanana ny varavarana misokatra izay atao eto amin'ny sekoly atoato.